Iza marina moa i pasteur Mayolina. André Christian Dieudonné Mayolina no tena anarany. Manambady ary mananjanaka fito izay zafikely sivy. Ny tanàna Vohimasina Fianarantsoa no fiaviany. Ny taona 1979 izy no nanorina ny fiangonana Apokalipsy eto Madagasikara ary efa misy an'izany fiangonana izany any ampitan-dranomasina. Ny 10 volana janoary sy taona 2024 no nametraka ny vato fototra ny fiangonana Apokalipsy Ambohimarina izy niaraka tamin'ireo manam-pahefana ao an-toerana. Ity fiangonana ity no lehibe indrindra aty amin'ny faritra Afrika. Rehefa tena nandeha ny asa dia tonga teny atoerana ny pasteur Mayolina Mivady sy ny ankonany ny tao natany niaraka tamin'ireo mpino. Tonga eny toerana isam-bolona ihany koa izy mijery ny fisotro ny asa. Amin'izao fotoana izao dia efa mamita ny riana voalohany ny mpanao ny asa. Marina fa ity fotodrafitrasana goavana be ity dia tsy misy famatsiam-bola avy any ivelany fa ny mpikambana Apokalipsy ihany no mifanampy amin'izy ity. Raha nankalaza ny 20 taonan'ny fiangonana izy ny 13 aogositra taona 1924 dia feno hipoka tanteraka ny Collegium teny Antsonjombe. Midika izany fa maro ny olona no nanaraka ny fampianarana izay nataony. Ny taona 2000 izy no nahazo faminana tamin'i Jehova fa izy no hitondra ny Madagasikara afaka 13 taona. Izany hoe ao aorianany 13 noho izany dia nanangana ny atoko ZFM na ny Gideona fandrisana ny fantrana eto Madagasikara izy ny taona 2020. Olona tena manao ny adidiny eo anivon'ny ankonany satria dia voara-masony avokoa na ireo zanany na ireo zafikeliny. Ary amin'ny fotoana isakafoanana io no fotoana anararaotana ifampiresahan'ny mpianakavy ary ihany koa ialana voly miaraka amin'ireo zanany. Anisan'ny fanatanjahantena akafiziny ary ataony tenisy. Vao mahavita ny asany ao amin'ny birao izy dia lasa manao ny tenisy. Tsy izay ihany anefa fa manao an'ireny taranja aiady ireny ihany koa ny tenany ary izany dia efa nataony hatrehely. Amin'izao fotoana izao dia mizara ny traikefa ananany amin'izany ho an'ireo tanora izy. Ankoatra ny fitiavan'ny pasteur Mayolina ny taranja tenisy sy ny aiady dia anisan'ny akafiziny ihany koa ny taranja football. Nandray anjara tamin'ny lalao fair play taona 2024 izy izay nokarakarainy ny Coupe Digital na Toamasina ny 10 Martsa taona 2024. Fanampin'izany izy dia anisan'ny manona an'ireny lalao rugby ireny toy ny tao amin'ny section na Tsimirano. Anisan'ny mampiavaka ny pasteur Mayolina ny fahaizany mifandray aman'olona satria na dia eny ampitondrana fiara izy dia mavita miarahaba ny olona eny an-dalana. Eny fa na dia manam-pahefana aza dia resy lahatra amin'izay fahaizany mifandray amin'olona izay ka manome aja azy.
miatsena toy ny olona rehetra ihany koa izy. Raha fehezina izy rehetra izay dia anisan'ireny olona antsoina hoe polyvalent ireny izy. Anisan'ny olo mangany Madagasikara i Pasteur Mayol satria izany mitondra fiangonana izany dia tafiditra ao anatin'ny fanabeazana mba ho olombanina. Natsapan'izany zava-dehibe nataon'ny Pasteur Mayol izany ny fanjakana ka nanome azy ny commandeur de l'ordre national. Ankehitriny mahatsapy Pasteur Mayol fa tafiditra anaty fahantrana tanteraka i Madagasikara ary maro ireo vahoaka no miteny aminy fa mila vonjy ny malagasy ka nahatonga azy nanao amin'ny fanambarana lehibe ny fahadimy ny volana aogositra taona 2024 teny amin'ny Collegium Matsonjobe fa ilatsaka ho filoham-pirenena ny tenany sady anatanteraka ny antsona nampanaovan'Andriamanitra azy. Ka dia ambarako amin'ny fomba ofisialy fa raha ianareo vahoaka malagasy rehetra tsakanavaka no manaiky fa ametraka ny tenako amin'ny fitondrana na amin'ny alalan'ny fifidianana na amin'ny alalan'ny fomba hafa dia manaiky azy satria reko ny fahorian'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana. Noho izany izy no olom-baovao vonona hitondra ny firenena sady matahotra n'Andriamanitra miaraka amin'ny atoko ZFM. Called John the Baptist, a mighty prophet of God was he. He came preparing the way for Jesus and gave his life up so completely. Then one day he's taken to prison, and for this gospel he will lose his life. John said, "Oh Lord, are you the one, or is there someone else to come?" But Jesus only gave him this reply. Blessed is he who's not offended in me, who lays down his life for my will. And even though it's hard to understand the bigger picture in my plan, blessed is he who loves me still. Sorrow and some blessings just don't ever come, and there are many times that I'm tempted to ask why it don't seem the same for everyone. Then all it takes one word from heaven, and all doubt and frustration